Sifana razia tena maluka Faramu lebisi Tapa Tia late Insia Ratu Ulatama Tia late Insia Ratu Ulatama Tia Rejoice Dia Rumaranya Asau aku ibu Namun tiada riana Kasih kebinahi Kasihnya Rumaranya Things I in my soul, Diva, Diva. Things I in my soul, Diva, Diva. It's now when you can say, Nitama kwa
Cabe mi aradia manera. Sina nome tuki que me sira madeira ngato na Itano, Apokali, Sumaria Capona Caminame. Sina nome tuki que me sira madeira ngato na Itana, Apokali, Sumaria Capona Caminame. Yakitana, Yapulana. Alléluia, alléluia, alléluia. Tia kono. Tia kono. Tia kongi kitini. Sotsi mazava mino. Blanco matetiki. You are not tara. Blanco tieni kitara. Tia caracol mi tantara. Ano tiakme mi si mangiara. Senda nome tuki que me sira madeira na cola. Itana, Ambokari, Sumaria Capona Caminhame. Senda nome tuki que me sira madeira na cola. Itana, Ambokari, Sumaria Capona Caminhame. Yo te quiero, mi amor, je t'aime, I love you. Dia Guana, yo te quiero, mi amor, Dia Guana, yo te quiero, mi amor, I love you. Dia Guana, yo te quiero, mi amor, I love you. I love you. Enera, falmeravantsika ary mirary fahasoavana antsika rehetra ny atokantrano any ariva dia ariva ny andro ary any Madagasikara amin'ny 10 alina zao makidjery baolina ny ekipa dikan'izany tsy maintsy atao rapidapida ny fandaharantsika androany nefa na izany raha misy thème anankitelo ihany tsy maintsy asiana tatasika kely dia momba ny ministeran'ny sécurité publique dia any amin'ny farany ny hoe miteny aho sy hamaly aho. Attendez moi, fa tonga dia miteny eto hoe la politique c'est l'art du contre-pied. Fa tsy hoe la politique c'est l'art du mensonge. Zany hoe raha hanao politika zany ianao ka hatramin'ny lainga ianao dia fatoran'ny lainga anao ihany ianao. Fa ny politika, plutôt contre-pied, là où on vous attend le moins, c'est là où vous êtes présent. Ao. Davara, hiditra amin'ny tatasika tsika
lanceur d'alerte zay no sujet resiko satria araba aloha zafady fa adinony satroka adinona ampiseho an'le losola ity manko mahafleury en fleury ty le losolo ty ary koa mahavoatavo azy io maloko sazy mbola hita ihany voatavo e ary salama tsara atao aminay ary zao efa 23 heures fa aizonareo zany no 23 heures ny aminareo 22 heures zao no tena marina fa aizonareo ry izy ty Danemarka ve zany sa izy indray izy ty nareo any La Réunion azafady tatya tena miafy mihitsy taty zany mihaino an'le neveu keliny atao hoana taty bonsoir taty il est 23 heures c'est vrai à La Réunion miaimao sy tansemaina teo taty ndao ary tatasika lanceur d'alerte averiko ty mombany hoe lanceur d'alerte ty satria tena misy interprétation tena diso ary angamba tsy azon'ny olona midikany tena par définition hoe lalàna mihitsy zany no horesahany eto satria misy olona zany de tena hoe malgré hoe mahay lalàna zany de nefa tena ahoana moa izy ngamik'izay hoe ohatrany mampatahotahotra azy ohatrany doteux ozy izy le fahaizanao lalàna fa ndao azavaitsika le izy hoe inona no antsoina hoe bonsoir tasiana digo ve ty sa zao tasiana be akoranao drako akoranao madama bon ny lanceur d'alerte zany aloha de hoe à la différence entre délateur sy ny traître le lanceur d'alerte est animé de bonnes intentions averiko any est animé de bonnes intentions agissant pour ceux qu'il estime être le bien commun l'intérêt public ou intérêt général. Il s'agit général. Aretony tiako hitaritana ny saitsika satria manomboka eto raha teo aloha teo zany rehefa milaza ny lalàna manko de tsy azo lazaina hoe takany amin'ny soratra masina hoe sesety ohatra hoe sesety misy an'izay hoe zany hoe ny parti A ihany zany na B ohatran'izay zany hoe tsy maintsy vakina hatramin'ny farany amin'le andininy iny na iny phrase ray manontolo iny complète zany point complet ny lalàna fa tsy hoe zay mahafinaritra anao fotsiny no tonononao de vakivakinao eo de ataonao zay mampetipety ny sainao ny interprétation zany ka alao azavaina tsara mihitsy satria sao de manahirana ihany mieritreritra an'le hoe migadragadra ho azy fotsiny hoe le olona satria tsy fantan'le lalàna ary ny tena gravy raha ohatra tena hoe mahafantatra ny lalàna dia eo ny tena gravy satria ho sahirana le olona amin'izay fotoan'izay tateny isany soratany tato i Trimbe fa bon mety Riviera zany. À la différence du délateur ou du traître, le lanceur d'alerte est animé de bonnes intentions. Agissant pour ce qu'il estime être le bien commun, l'intérêt public ou intérêt général. Ateo zany de mitovy daholo ny resaka rehetra sy fampiresahana amin'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina. Fa manomboka eto no misy différence totale. De haino tsara. Il s'agit généralement d'une action bénévole. Dire tsisy contrepartie, tsisy vola zany. Et une action désintéressée. Et une action désintéressée. Inona ny dikan'izay désintéressé zay? De za aloha tetry aloha zany ny tenenina hoe bénévole. De mbola nampiany hoe désintéressé. Zao
bénévole et désintéressé. À partir du moment zany ianao manao an'iny zavatra iny, ka miala am'le hoe bonnes intentions, fa misy chapitre de verset taty de misy an'le point A na point B na hoe partie voalohany na partie faharoa ao anatin'le verset de zao. À partir du moment zany ianao miala am'le bonnes intentions, miala am'le certes hoe bénévole fa intéressé, de tsy tanteraka zany no maha lanceur d'alerte anao. Tsy lanceur d'alerte zany ianao. Azavaiko ohatra, misy olona de misy hoe andininy anina lui hoe andininy hoe misy bon tapany B na tapany A, zay ny filaza azy. De iny ianao zany de bonnes intentions ozy izy, efa tsy ao aloha ianao zany zay. Fa bénévole le izy satria tsy mandray vola ianao ary tsy mandray saosy ohatra zany, fa intéressé. De ozy nareo hoe inona ary zany tenenin'ny gars Fleury zany. Zao ny mpanao politika tompoko ary hatrany voalohany no efa notenenin'ny gars Fleury fa tsy crédible mihitsy ianao, tsy afaky no lanceur d'alerte mihitsy ianao raha ohatra hoe sady juge ny parti. Zany hoe juge ianao nefa ny partie prenante ianao am'le politique. Zany hoe ianao mpanao politique avant tout. Efa tonga de misaoty am'izay fotoan'izay les bonnes intentions. Certes bénévole satria raha mbola aty anatin'ny tolona ianao de vola any am-paosinao miala na tsy haiko mety mahazo saosy any ambadika any zavatra fandray satria c'est à démontrer. Il faut avoir des preuves pour pouvoir le démontrer. Ça, c'est autre chose. Donc, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Fa le hoe désintéressé. Tsy désintéressé tompoko ny mpanao politika milancer alerte. Dikan'izany ny mpanao politika raha manana objectif politika le olona zay fantatra tsara hoe affilié ao anatina parti politika izy, aleo aloha hazava tsara fa ny akama taty andafy ny tenako vao n'existe, c'est-à-dire tamin'ny raha misy de misy angamizay tamin'ny 2020 fa ny tenako efa taty talohany 2017 akory efa tany amin'ny taona 77 raha kely indrindra. Zany hoe ny sasany zany mety mbola tsy teraka akory pour ne pas dire hoe tany amin'ny 3 de fa fantatro zany. Ka raha ohatra zany ianao miditra ao anatin'izany atao hoe vous vous substituez au rôle des lanceurs d'alerte, il faut que vous décliniez votre statut, vos objectifs politiques. Il faudra que vous vous débarrassiez de votre statut de politicien. Io tsy mikolla l'izy mako satria à partir du moment ianao manana objet politique na objectif politique ny tanjonao de vous êtes intéressé. Donc vous n'aurez jamais le statut d'un lanceur d'alerte parce que c'est un acte intéressé loin d'être désintéressé. Io ny tiako hazavaina amintsika any Madagasikara tsara hoe lasa procès politique ny alerta omena ny mpanao politika. Maro ny société civile ao Madagasikara tompoko. Samy hafa mihitsy ny hoe dossier sy document omenao ny société civile d'exploiter ny société civile de manière désintéressée. Fa ity mena réseau
intéressé amina objet sy objectif politique. Donc tsy tafiditra ao anatin'ny cadre ny hoe lanceur d'alerte intsony amin'izay fotoana izay fa c'est un acte purement politique satria le olona manao an'le izy présenter an'le izy publiquement politicien. Tsara zay fantatra zany ary tena précisena mihitsy. Tsy afaka no lanceur d'alerte raha ohatra mpanao politika. Miala tsiny tompoko, voalaza tsara ao anatin'ny préambule an'le lalàna zany hoe lalàna européenne zany a, fa tsy tsy miresaka lalàna malagasy eto hoe il s'agit généralement d'une action bénévole et désintéressée, souvent même contre l'avis de sa hiérarchie. De ety ambanimbany izy miteny hoe pour informer les instances officielles, l'association et médias, notamment le journalisme d'enquête eto ny idirako ary azavako aminareo inona atao hoe journalisme d'enquête satria tsy azonareo mihitsy zany le statut an'nga fleurirako malala hoe efa niteny eto tsy indray mandeha na indroa fa ça ne m'intéresse pas d'avoir un poste politique, que ce soit ministre ou premier ministre ou chef de service ou directeur ou planton ao anatina parti politique, je ne me suis jamais, et alors là au grand jamais, affilié dans un parti politique, sauf ouais, izaho membre any En Marche zay tsisy idiran'ny resaka dossier Madagascar. Aloha zavo zay tsisy idirany resaka dossier Madagascar. Par rapport à Madagascar zany ny statuako de désintéressé complètement parce que ça ne m'intéresse pas de devenir président de Madagascar. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et ça fait, bon, c'est vrai, j'étais candidat à un moment. Fa ny problème de zao hitako hoe maloto loatra ary tena tsy manjary ny toetsaina mpanao politika malagasy. Allo zany tena zao ary normal raha ohatra ny malagasy matetika de tsy maka mpanao politika mihitsy tonga amin'ny fitondrana na président fa aloha ny maka olona vaovao zay tena mbola tsy tao anatin'ny politika nefa ny naizana zany vao fitaka foana le malagasy satria le ao anatin'le fanaovana an'le politika mihitsy no maloto feno fitafitaka feno tsilotsilo feno intéressé. Ny olona manao politika zany manko de tokony désintéressé complètement amina matériel sy confort indrindra amina financier. Donc tiako azavaina tsara zay. Za zany raha lazainareo eto zany hoe ianao ne zany tsy lanceur d'alerte de j'accepte par rapport amin'ny statut amin'ny frantsay. Par contre, zay mahatonga anahy miteny anareo hoe azavaiko ny journalisme d'enquête. Par définition, le journalisme d'enquête ou journalisme d'investigation est un genre journalistique qui se caractérise qui se caractérise par des recherches approfondies. Zany hoe ny journaliste d'investigation zany tsy maintsy manao recherche approfondie ny renseignement samihafa ny journalisme na journaliste tsotra zay information no tonga amin'ny journaliste tsotra fa ny journaliste d'investigation renseignement no tonga am-pelantanany. Or, zay mahatonga le recherche approfondie sur un sujet délicat et d'intérêt général. Matetika ny dossier sy ny renseignement tonga am-pelantanako dia renseignement délicat ary avany amina lanceur d'alerte no miainga avany izy tonga aty amiko. De anjarako manadiady voalohany indrindra aloha ahoana ny fomba hitondrako ny enquête amity, faharoa ahoana ny fomba hiprotégeko ny source-ko amity satria zay le engagement ana journaliste zay. Tsy azonao atao mihitsy midénuder na mi-exposer ny source anao en danger. Éthique et déontologie zany. Voalohany indrindra tsy azonao atao no mipublier na manao billet na manao présentation en reportage vitanao amina support, quel que soit le support en question, raha ohatra ka
mi-exposer an'le source en danger ianao. À peu près ohatran'izay koa ny lanceur d'alerte. Zany hoe, raha ohatra zany tsika ndray nikahan'le anankiray farany teo, de le olona nandefa an'le dossier avy any Madagasikara ny lanceur d'alerte fa tsy le olona niexploiter an'izy satria le olona niexploiter an'izy manana objectif même caché et d'ailleurs public politique. De lasa procès, nivadika procès politika le tany Madagasikara noho ny tsy fahaizana niexploiter an'le dossier. Io zany misy tsy fahaizana mihitsy eo zany hoe tonga de mi-substituer amina rôle-na hoe lanceur d'alerte nefany tsy ho lanceur d'alerte mihitsy anao à partir du moment anao intéressé amina objectif politique. Et voilà pourquoi le procès à Madagascar est devenu politique. Pourquoi? Parce que izay le lalana nitondrana azy. Zany hoe na mpandefa na mandray zany samy mitsikopy am'le zavatra. En consultant et recoupant, zany hoe les renseignements tonga any aminao zany de tsy maintsy consultenao tsara de manao recoupement ana plusieurs sources ianao de mahatonga an'le hoe tsy mihazakazaka rehefa mahazo renseignement fa mila olona posé tsara fa tsy mitetatety ery tonga de mihazakazaka hoe ty misy renseignement de tonga de avoaka. Non, ny journalisme d'investigation tsy mitonantonana manao ohatran'izany en consultant et recoupant plusieurs sources pour révéler des faits en résistant, eno tsara ty, en résistant à la tentation de la course à l'exclusivité. Io manko le sensationnalisme. Raha ohatra anao zany tsy posé tsara, tsy rompu anao anatin'le métier, rompu amina métier zany dia mirespecter ny règle anao, mirespecter ny procédure anao, mirespecter ny législation anao, mirespecter ny éthique anao sy ny déontologie, zavatra dimy sady zay noteneniko zay. Mirespecter ny source anao, enina sady. Dika zany, on est beaucoup plus à même avoir des contraintes. Alohan'ny atongavany dossier, présentena eny aminareo de efa mandalo ary tsy maintsy mandalo an'izay sivan'izay. Io no mahasamy hafa azy. Ary ianao nefany tsy ho crédible mihitsy ianao en tant que lanceur d'alerte et en même temps journaliste d'investigation raha tsy manday ianao voalohany indrindra ny offre politique hoe non, tsy politicien ary tsy manana objectif andeha ho ministre na ho président na premier ministre na ambassadeur ohatran'izany. À partir du moment anao miditra am'izay lalan'izay de adinoiny ny resaka hoe za manana statut ana lanceur d'alerte, c'est faux et complètement faux par rapport à la loi. Voilà pourquoi je me désintéresse complètement de la politique, surtout concernant Madagascar. Averiko tsara zany. Misy ary maro ny société civile ana Madagasikara miandraikitra an'izany atao hoe mi-exploiter ny dossier avy any amin'ny lanceur d'alerte. Misy koa ny journaliste any, misy représentant any RFI any, misy représentant any France Madagascar, France 24 any, PDB zany ny organisme indépendant afaka mi-exploiter an'izany. Auprès any ONU koa misy an'izany. Ary indrindra any amin'ireny ino izy teo Union européenne sy ny quelques chancelleries reny misy an'izany. Ka aleo zay azava tsara zany mba tsy hisianareo malagasy mandefa zavatra de aveo voatsaingoka ary satria le intention raha ny tena marina zany de zao aleo lazaiko mahitsy izy hoe le procès miantsa am'Jojo de tokony tsisy nul n'est non avenu. Ça n'a aucun sens raha ty andafy, aucune suite si vous voulez, sans suite zany raha ny tena marina. Fa zao nivoahan'le dossier sy nahatongavan'le dossier ary tena natsapahan'le olona tena diso kosa nanao an'ity, donc tsy maintsy manao an'izao rehetra zao, manao an'izao rehetra zao. Ataoko daholo ty anina rehetra ty satria lasa mivadika procès politique izy. Ary zay zavatra zay tena erreur fondamentale, tsy fahaizana lalàna ve le izy sa substitution
par rapport à un statut, c'est statut en tena, fa déjà ny tena politicianina, mpanao politika, ny akama tompoko tsy parti politika. Mazava mihitsy ao anatin'ny statut an'ny akama vao enregistré ny akama tompoko officiel. Tsy association de fait ny akama. Ary ny akama tsy manana objet politika mihitsy ao anatin'ny existenceny. Fa militer contre ny injustice sy ny corruption ary ny ségrégation, quelle que soit la forme de ségrégation en question. Mazava be zany ao anaty statut. Dikan'izany, averiko farany pour tout le monde. À la différence du délateur ou du traître, le lanceur d'alerte est animé de bonnes intentions, agissant pour ce qu'il estime être le bien commun, l'intérêt public ou intérêt général. Il s'agit généralement d'une action bénévole et désintéressée. Mazava angamba zay. Désintéressé. Ok. Mivadika amin'ny resaka ministère ny sécurité publique tsika. Misy adra mahavariana ihany a. Ary eto dia misintona ny sain'ny du moins sofin'ny mpitondra fanjakana ambony. Satria raha vakiana tsara zany a le communiqué avy any amin'ny présidence momba ny hoe hiditra ao anatina phase-na évaluation par ministère et par ministre ny premier ministre sy ny président. Dia midika mazava tsara zany fa ny premier ministre zany dia reconduit raha io référence io communiqué io. Dikan'izany aloha zany dia rehefa diso amin'ny zavatra atao dia manaiky diso. Tsy mahamenatra mihitsy miala tsiny publiquement. Tsy mahamenatra miala tsiny publiquement dia miala tsiny tompoko taka ny combat politika rehetra na hoe combat journalistique miala tsiny tompoko fa tsy tanteraka zany ary tsy vitany teto amin'ny akama ny nieritreritra hoe tokony asorina izany premier ministre izany. Ka asa angamba tsara indrindra angamba dia zao anticipena dia mialoha hoe miarahaba anao andriamatoa premier ministre zany reconduit ianao. Satria izay ny interprétation logique aniny hoe hanao évaluation ny premier ministre sy ny filoham-pirenena. Zay ny dikan'iny. Ka zay no mahatonga misadresser aminao andriamatoa premier ministre. Ny amin'ity ministre ny sécurité publique ity. Mialatsiny aloha fa niantso tena niantso tsy azoko menanareo eto ny numéro-any fa ma-investigateur amin'ny tena dia azoko ny numéro-any. Monsieur le ministre, alohany nanaovako an'izao émission zao dia farafahakeliny impolo no niantso anao. Ary averiko ihany tamin'ny voalohany dia hoe mbola mivory izy fa rehefa mivoaka izy ao amin'ny fivoriana dia asena miantso anao. Presque une semaine, 10 jours zay no nandalo. Miantso anao régulièrement 2 fois par jour. Je dirais même 3. Donc quand je dis 10 fois, je ne pense que c'est pas beaucoup, mais alors on va dire 7 fois. Pour être modeste. Sao hein? Mahafinaritra ahako le hoe ary tsy afeniko fa mety le fiaraha-miasa zany amin'ny fanongorana an'ireto na hoe pour l'éradication des exportations de nos produits valeureux, hautement valeureux
de manière illicite. Tena hoe tena satria hitako zany le mesure raisin'le mpitondra dia mandeha any amin'izay zavatra izay. Fa seulement monsieur le président, anao zandry zafady toko satria tezitra ny kama tena hoe président satria rehefa angataka zavatra ny antsika dia aloha manaja olona aloha e. De olona ary velesinao amin'ny marito ve dia mety omenao anaiky izay teneninao izy. Fa aleo hajaina aloha hoe monsieur le président. Fantatrareo tsara fa tezitra tamin'ny premier ministre satria le premier ministre matrice de reconduire aloha zany de estimen'le président izy hoe mavoa. Dia hajaina koa zany izy hoe monsieur le premier ministre. Na dia marary ara ny fo, efa nanaiky ato hoe diso a. Rehefa za tsy hoe miala tsiny fa diso tsy tratra ny tanjona tamin'iny dia dikan'izany il faut reconnaître qu'on est des incapables. Moi en premier par rapport à ce dossier-là. C'est pas compliqué de reconnaître ses incapacités sur un dossier. Ça ne fout pas la honte. Rehefa mba diso tompoko dia mahaiza miala tsiny hoe diso atopoko. Misy olona taka andeha andray qui cherche toujours à avoir raison. De ozy izy le liona hoe inona nandaninao andro amin'iny. Ry tigre en parlant de l'âne qui disait que l'herbe est bleue. Anao koa zany disinao ozy izy le tigre mantsy an'le lion rehefa nanontaniana izy hoe lion, le roi de la jungle, marina ve fa bleu ny bozaka. Doziny lion hoe oui, c'est l'âne qui a demandé zany teti-taniny. Hoe tezitra be le tigre, toy izy le lion hoe inona nandaninao andro, force anao sy ny puissance anao izy andaninao andro amin'ny olona amin'ny zavatra abruti ohatran'ireny. Dia ohatran'izay le izy hoe monsieur le premier ministre, monsieur le président, hafa kosa ny fiasan'ity ministère ny sécurité publique ity. À la limite koa ny gendarmerie. Ary raha ohatra hitarina hoe emonaty dia mety mitatra any amin'ny satria mety mitatra any amin'ny premier ministre. Kanefa na izany zany ny voalohany aloha dia ny gendarmerie sy ny polisy. Zao a. Kinga mihitsy ny ministère polisy ao amin'ny facebookiny. Raha vao misy galasamina kely mainty kely, galasamina kely fotsy, galasamina mihitsy zany e, le malagasy zany teneniko eto. Raha vao galasamina mihitsy dia kinga mihitsy le ministère amin'ny sécurité publique mamoaka hoe ity olo ity voasambotra dia nanao an'izao. Ity olo ity recherché dia nanao an'izao. Zay no nahatonga anahy niteny hoe mety le fiaraha-miasa ary amin'ny sehatra ambonimbony. Ary tena iriky mihitsy ny isian'ny fiaraha-miasa au niveau ny primature. Fampiaraba ny zoera zany hoe vity zay ny atake, vity satria efa tonga le manimo efa amiko zany mazava be zany fa reconduit le premier ministre. Zay manao ny asanay amin'ny maha-journaliste anay. Nareo manao ny asanareo amin'ny mampanao politika anareo dia nandresinareo zany dia miaraba anareo zay. Fa ny firenena ny jerena dia mifandray tanana ny zoera. Mba hisian'ny efficacité sy ny harmonie dia manolo tanana anareo zay hoe fa zay tsy mila vola aminareo a. Aloha aza hoe tsy mila vola zay tompoko. Fa ny efficacité amin'ny asa sy ny résultat ny investigation anay no tianay tohizanareo satria zay tsy manana an'le capacité hoe hisambotra, tsy manana an'le prérogative hoe andeha hisambotra olona na andeha hanao arrestation an'olona. Mi-informer anao nareo sy ny manome renseignement délicat aty amin'ny back office no azonay atao. Fa ny front office tsy voatery hoe iny ny tena marina zato isan-jato fa iny partie no lazaina dia rehefa vita le opération na le action rehefa aveo dia nareo no milaza azy roanjato isan-jato. Zany hoe ninona lazaina zany ny asan'ny mpanao gazety na investigateur tokoa ary izy dia limité fa rehefa tsy mireazira ny fanjakana dia tsy maintsy mitantara roanjato isan-jato ny mpanao gazety. Zay mahatonga anay manolo tanana hoe bon fampiaraba amin'izay raha zoera raha tsy marary fo moa zany ny premier ministre hoe ny anareo kosa tena efa mafy be reny a dia mbola mamerina fialatsiny zay fa ny important tokoa dia ny firenena
zay ny vahoaka no mijaly, ce sont toujours le petit peuple qui paye et toujours les pauvres qui en pâtissent. Ka ny tiako tenenina dia zao a kinga dia kinga ho a le ministéran'ny sécurité publique raha voagala samina mihitsy. Ty tany amin'ny faritra Farafangana, Vainganana, Antananarivo, Ambohimanarina, Besarety, atao madinika, tonga dia voaka rapida mihitsy. Antsirabe. Reo olona efa presque 3 mois zay ny lanseko teto, namoahako teto an'ireo le mpanao volamena. Dia navela mihitsy ty mpanao volamena. Teto no namoahana an'ireo efa da voasambotra voasambotra moa zany fa interné any tsy afareo, même présumé innocent zareo na présumé accusé koa, si l'on peut dire, mais ça ne se dit pas, mais présomption d'innocence zany tant que tsy mbola voatsara izy dia tsy maintsy ajainao. Fa naizana zany teto ny voahan'ny dossier an'ireo voalohany hoe efa arrêté tao amin'ny gendarmerie ireo olona ireo. Fa nisy nanao intervention, olona any amin'ny palais, tena tsy afena fa misoloky amin'ny anaran'ny filoham-pirenena hoe ozy ny filoham-pirenena avao io, dia navoaka ireo olona 10 ireo. Tao anatin'izany ny anankitelo farafaratsiny tamin'ireo arrêté interné an-tsiafa reo. Fa izao ireo dia mbola azo lazaina hoe petite frappe. Mbola azo lazaina hoe petite frappe ankoatra ny Ngiahy Stéphane, Kamisy sy Sergio. Fa i Kofaly sy Mikou dia tena lazaiko mihitsy hoe mbola zaza miana mandeha. Fa ireto efa goakalahy, efa enjana amin'izany atao hoe Wentklens dia tafiditra tao. Fa tsy ireo tompoko no tena goavana amin'ity zavatra ity. Farafahakeliny efa presque 25 jours no nisezira hoe zao. Ary efa presque 2 semaines no voalaza hoe recherché Zouzou. Tsy nisy placardisation hoe iny ho an'ity daty olona ity na jusqu'androany any. Petraka amin'ny fanontaniana tompoko monsieur le ministre de la sécurité publique. Inona ny antony? Tsara ny initiative nandroan'ny fanjakana ny le tao amin'ny immigration sy ny immigration. Satria fantatra fa nisy fay tao. Fa ity ministry ny polisy ity zany dia ahoana? Akamako io tena tonga dia lazaiko anareo. Fantako tsara ifano. Fa tsy napoziko mihitsy hoe zany ny fomba fiasan'ny fano. Tena miala tsiny ary akama fa ty raharaham-pirenena ty tsisy mampiavana ty, tsisy mampiakamo ty. Ahoana rehefa galasamina kely, maimbo loto, maimbo elikery, dia mivoaka rapida. Androany zao vao nisy mivoaka indray, dia mba mody takonana aloha mason'ny boikely. Ahoana vao malo, misy olona manana IST mandeha vol normal UU 162 tamin'ny Aerostral, nitsoaka ny La Réunion, nga Naïd Zamal. Sous les yeux, tena zany hoe sous le nez et la barbe. Mipafy tao ivato. Zafady toko ho jereko manko le référence amin'ny momba an'le raha namana zay. Tsy namako izy aloha fa zafady toko pour l'expression. Jamal Naïd efa IST. Nanomboka tamin'ny 2018. Il est libre kosa kay zany ka diso. Libéré izy zany tapitapika tsy fantatra hoe ahoana. Fa IST izy tamin'ny 2015.
dia nisy décision numéro 108 izay mivoaka tamin'ny 25/05 2018 libéré anazy dia lasa ngia Jamal Naïd. Tsy fantatro tony décision tony satria tsy atao mba masoko les décisions, les textes fa ny référence nitako eto ambany masoko 25/05 2018 dia nisaoty. Hitanareo fa malahelo be amin'ny teny an'izany. Nisaoty ny STMga Naïd Jamal. Il y a quelques jours, pour ne pas dire, oui, depuis 10 jours, on est alerté. Naïd Jamal, tafiditra ao anatin'le Wentclins amin'ny zavatra miainga, amin'ny revi miainga. Tafatsoka ary nentina tamin'ny fianakaviana manontolo. Efa presque 20 jours, ary quelques, on va dire 10 jours, nefa statué fa recherché Ngazozo fa tena velona nitsoka zay vao mody nampidirina daholo ny élément any Tamatavy efa midy Soamatsara, midy Soso ny magasin Ngazozo dia mody mipetraka eo ny polisy ty ne zay mitady e, ty zay zao e, zao zay. Oui, ministéran'ny intérieur amin'ny manala azy. Tafiditra koa zany ministéran'ny intérieur. Ary semble-t-il vola be izy io e. Zay no tonga an'le lanceur d'alerte taitra be nahita ny olona io tany La Réunion. Efa tonga any La Réunion izy vao miantra ny olona hoe Monsieur Fleury, io mihitsy ny sary tonga amin'ity volony ity. Ndaso aloha, jereko tsara aloha fa sao dia diso ndaso aloha fa sao dia sanatria. Fa mino aloha fa tsy diso. Volona Air Austral izy ary lasa moaly hariva. Moaly zany fa tsy hoe moaly hariva, tsy haiko moa zany na hariva na maraina, dia tafatsoka koa zany ngia Naïd Jamal any Tamatavy, ceux qui sont de près et de loin, fa tsisy hitanao intsony. Zay vao nalefa nidina ireto polisy sy miaramila hanao cinéma. Petraka amin'ny fanontaniana le ministre ny polisy rery ve no tompony andraikitra amin'izany. Sao dia efa mba any ambonimbony be kosa le izy miainga hoe au niveau imprimature hoe tsy mbola midina any aloha laisany. Satria le fitsoahan'ny Ngazozo dia tany Full Point izy naka vedette rapide nandeha nakany Sainte-Marie. Fantatrareo tsara le Full Point tiako tenenina fa amin'ny toerana anankiray fa tsy tadidiko ny anarany. Dia nandeha nakany Sainte-Marie. Ary aza adino fa entre any La Réunion sy Sainte-Marie dia misy bateau, misy sambo mpitondra trondro. Ka raha fianakaviana 5 mianaka, afaka miditra ao tsara. Oui. Iry Stéphane sy ny karazany reto ny taraiky tao. Azontsika. Zany hoe, je m'adresse en fait ato amin'le ministre de sécurité publique satria tao aminy ireto bande efa-dà reto no natao ankety. Tao aminy zany ny fantatra hoe Ngazozo ny tompony andraikitra an'ity. Tokony avoaka. Nanina tsy nisy hoe avis de recherche. Mahambo, saotra monsieur Yves Ratafika. Nanina tsisy avis de recherche tamin'ny momba an'io ary mivoaka officiel hitan'ny olona rehetra hoe aty le banky. Zaza tsy milamina ao
mizatra tsy lôzika eo a ny sary rehefa mandehandeha reny daholo hoe retable les cowboy mihira collecteur mavita hatrany amin'ny 150 kilos par semaine petraka teto zany fanontaniana zany hoe maninona pourquoi misy foana amin'ny production an'le volamena nefa ny voarara ny miexporte an'io ny banque centrale koa tsy mividy dikan'izany misy ny fanondranana atsokosoko de rapida be ny eritseritry ny retraretra hoe tsy maintsy mpitondra fanjakana no anatin'izany rehefa nycreuzena le izy karana basy métis karana ny tena tompon'ny salegy de quelque métisy de olona ambony zay tsy voatery ao anatin'ny fitondrana fa mifréquenté ny fitondrana sasany moa député anankiroa telo sasany gouverneur de tena lasa passeur lasa convoyeur mihitsy nolazaina teto zany ka raha ohatra novan'ity fireneny ity satria zay zany mako ny antony nandefasana nyreto ministre ambiny misy plan de redressement maika momba ny dégâts cyclonique dia tsy maintsy ny fampidiniana au niveau an'ny ministère concerné calme anao madame Prima Donna de ministère concerné no vory farany tao fa tsy midika zany hoe ireto ministre nalefa hoe mahazo mandeha nareo tsy midika zany hoe voaroko reo fa rapida loatra koa le raccourci atsika zany ary ingia Roberto Tinuka de tao maraina fa ny riva voaterinody satria tsy salama no ny antony maro samihafa fa tsy hoe noho ny zavatra mitranga akory fa raha misy ny olona en forme par rapport ny nahazo azy dia ninga Roberto Tinuka mila ezaka ao anatin'ny plan de redressement tokony apetraka malaky monsieur le premier ministre ny proactivité maproactif anareo tokony mihitsy ny hoe misy ny vai média et presse indrindrindrindra am'izany hoe amin'ny resaka hoe lanceur d'alerte tokony misy organisme an'izany any imprimature na any amin'ny présidence fa tsy hoe doléance oui parquet général ministère de l'intérieur ary ministère de sécurité publique no mamoaka ny lista rehetra amin'ny fichier de ireo ihany koa mampisaoty ny IST surtout ministère de l'intérieur miaraka amin'ny parquet général zay vao mivoaka l'izy fa ny MSP na ny ministère de sécurité publique de miexécuté fotsiny dikan'izany raha lasa zany inga Naïd Jamal dia présenté ny taratasy ty tokony décision mombana ary efa tsy ao anaty machine intsony ny anarany de afaka mandeha izy zany fa zany akory tsy midika hoe rehefa voatonona tariny anarany de tsy tokony hanao ankety ny polisy ka hitazona azy hoe tsy mbola afaka mandeha aloha ranga fa misy ankety mandeha fa de lasa daholo tafatsoka daholo ny rehetrarehetra de rehefa avy eo inona ny zavatra mitranga izy efa dareto ny lasa sacrifice izy efa dareo ary zavatra tena nolazaiko tsara mihitsy teo hoe raha imiko tsy kofaly de zaza vao miana mamindra mbola tsy vory akory ny fitambaran'ny comment on appelle ça ny lohany mbola tsy voatava ohatran'izao mbola lotsy osety kely misy fitavozavozana zany volontaire au niveau amin'ny fandraisana andraikitra aty amin'ny ratsa mandraiky
ampitandro filamina. Na miengy avy any amboniny baika io zany, na mipanatanteraka azy aty ambany. Satria mipetraka amin'ny fanontaniana hoe iza ny tompon'andraikitra, tsy namoahana amin'ny fomba ofisialy hoe ity zozo recherché. Iza ny tompon'andraikitra amin'izay. Tsara kosa mba misy valiny izay fanontaniana izay tompoko. Possible hoe mety misy olona tsy reconduitrony eo zany, satria mitavozavoza. Hoe any amin'ny parquet général ahoana no tony olona tony voalaza, manana droit ny procureur de la république tompoko manao ouverture d'enquête, araky ny teneniko hoe mpiasam-panjakana am-perinasa ny tratran'ny enregistrement à son insu pénal zany tompoko. Fa recevable les enregistrements sur le plan pénal, satria on parle de corruption, recevable iny. Fa l'acte en soi concerne d'une autorité, d'une personne ayant statut d'autorité publique. Pénal zany. Ho an'ilay olona ny enregistré azy. Maintenant, contenu les enregistrements, pénal là ihany koa, satria acte de corruption l'izy, responsabilité an'le enregistré ao zany l'izy sy le niresaka taminy. No zany hoe tokony nisy procédure anankiroa, ny ray contre un état, ny ray mbola état ihany koa no se constitué partie civile hoe fa hoany ty tsy allégation fefenao mihitsy no miresaka azy. Tiako tenena amin'izany dia zao hoe tsy mety kosa raha ohatra zany hoe efa nisaoty fusible ngia mitantiny ilany nefa ngia marika mandeha miririo, manao beau gosse tsara, miainga tsara miaraka amin'ny procureur, mon amoureux. Ah bon? Mila vérifier aloha zany renseignement zany monsieur donné a. Efa nigadra niaraka tamin'ny Rajany ngia Moustapha. Mila vérifier zany a. Bon, zay amin'iny a. Andefa hira kely a, isanty kely a. Dia hiditra amin'ny resaka farany. Dia andaotsika hiaino an'ity hira ity aloha. Tambitambilava. Daholo.
Timangani sakola sano anamita milabano tindini no Asa kipi tokuwa rasitiani Asa tingiza tumanifa olatia Kanefa shamana tira Mishala helo Tobaba kumi volana olatia Simangani ruwede sakola sano Manamita milabano tindini no 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 Ilyen tokoa. Tsara loatra anie zany hiro zany a. Lasa aloha fa misy hira milay be koa ty rehefa avy eo fa tsy io aloha ny important amintsika fa ty fandaharany ty. Zany. Ny titre ato amin'ny YouTube dia hoe dénigrement gratuit ou saloperie en règle. Lasa aloha ny titre an'ity vidik-kevitra anankiray ty ho ato amin'ny YouTube dia hoe dénigrement gratuit ou saloperie en règle. Ny teny tany amin'ny fampidirana hoe fomba mpanao gazety koa manko zany, ary ny mpanao gazety mahay dia matetika azafady fa ohatran'ny hoe mialatsiny atoko tsy mety zany teniko zany a. Ny mpanao gazety matetika dia manana an'izay le contre-pied zay izy par rapport amin'ny mot zay teneniny dia ianao zavatra hafa ny azonao
nefa zavatra fa nolazainy ary tadidiko misy mpanao gazety Midi Madagasikara zay tamin'izany andro namako be izy io ary tena spécialiste amina resaka contre-pied mihitsy amina resaka thématique resaka éditorial resaka chronique journalistique zany tena anisan'ny zay raha naman'izay zany tsy tonoiko ny anarany satria manana andraikitra ambony izy any amin'ny organisme système onusien fa anisan'ny tena mahafinaritra anahy ny fomba fiasan'izay raha naman'izay ary izy moa tena namako akaiky zany fa noho ny alavitry ny tany zany tsy de mifanoratra firy izy koa manana ny andraikiny ambony tena ambony izy ao anatin'izany système onusien zany ary kofa tanana ho azy raha maheno izy il va se reconnaître ananako estime ambony be zany nama akamo zany dénigrement gratuit moa hitako hoe enjana be reo fo reo ary mampagaga mahatonga an'le fanjakana tsy mireagir misy rebondira ihany am'le zavatra mitranga zany sam'le zavatra tantaraina atao anatin'ny fandaharantsika ato 22 heures mamoa atao amin'ny fandaharantsika ato fa aloza mamela anareo bonjour bonsoir mamitiny ary mamela anareo hiditra amin'ny teny hoe dénigrement gratuit ou saloperie en règle fa raha tianareo de anangonangona information tsika na renseignement amin'ny ty resaka karana mety hisy gasy reto na hoe fiteny azy manko hoe malagasy manana ila karana zay ny fiteny azy fa tsy de fiteny loatra hoe mety hisy zany ka zao le izy zavatra mitranga am'izao fotoana zao ary maro zao nareo mieritreritra hoe avo fleuri amin'ny angady sy ny arina tsy hitako non 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 mizadra mitranga ary efa tsy hoe nampitandrina fa izy moa zany afaka ampitandriny tsy fa nilaza hoe misy bourgeonnement na logique na déstabilisation na provocation pour légitimer une action illégale, c'est-à-dire un coup d'état zany légitimé par la descente dans les rues de la population. De misy fandrangitana gauche, misy fandrangitana droite. Tanareo fa tsy le nieritreretinareo ny teneniko. C'est ça l'art du contre-pied. Misy fandrangitana gauche, misy fandrangitana droite. De averiko ihany le teny teo hoe journalisme d'enquête ou journalisme d'investigation. En résistant aux izy en farany à la tentation de la course à l'exclusivité. Io manko maha-journaliste, maha-journaleux ny journaleux. Na hoe olona tsy manana traikefa nefa mihazakazaka miseho journaliste. De fiazakazahana mankany amin'izany atao hoe scoop na hoe exclusivité. De tsy respectena les consultations diverses, les regroupements divers à gauche et à droite pour voir le fondement des faits. Est-ce vrai, réel ou faux ou manipulation? En visant une personnalité, un régime, une association ou une personne ou un groupe
de sensibilité. Ny tena zany noho izay le antony zay araky ny teneniko hoe astreint amina procédure dia tsy mihazakazaka tsy mihazakazaka mandeha mitabataba na hoe katsetsetsikry riana ny ry kanefany ny fond de dossier ao ampelantanana 0 pour ne pas dire hoe tsisy de avy eo mivoaka amin'ny marina de afa-baraka fotsiny ary fafambaraka satria io ny ahafantaran'ny olona hoe sérieux ton'olo teny na tsy sérieux. Ianao a rehefa manao an'izany hoe recoupement à travers plusieurs sources mbola voadona ihany. Raha resaka investigation zay farafabetsany angamba ny tenenana azy a indroa-tsika ny alatsiny teto ao anatin'ny 9 taona efa hoe azo eritreretina hoe betsaka zany raha ohatra hoe monsieur sentir ianao hoe mahay kanefa ny kely ihany zany satria ny tena tsy manin'iny tonga de aleo azavy hoe mbola tsy de tena hoe tena enjana am'izany atao investigation satria ny antony de zao limiter ny moyen am-pelantanana satria on fonctionne de manière autonome, bénévole et désintéressé. De mahita ianao zany hoe misy akamely ary teo no natonga anany rebondira tamin'le kahany Ngaimbiky ery laza. Fa misy zavatra manko tsy lazaina any anatin'ireny ankety reny sy ireny zavatra miseho reny. Fa androany edy ilaza azy. Ka tsy izay no tena votoatin'ity fandaharana ity. Androany edy ilaza azy. Ary ny zavatra teneniko de misy porofo. Nilaza Ramatoa Raisa fa nisy montage le enregistrement natao tamin'ny Andriamatoa Imbiky ery laza. Nilaza Andriamatoa Kofali Daya fa tsy mampaninina azy ny fandray tanana sy isitona amin'ny plaintiny no ny antony maro samihafa zay mbola tsy lazaiko andrano. Isitona amin'ny plaintiny no ny antony maro samihafa ary ifandray tanana amin'ny Ramatoa Raisa. Misy porofo zany tompoko. Misy porofo zany tompoko. Vonona ny havana zany le olon-dreo kanefa ny no ny lalana tsy anjarako ny mampiavana azy amin'ny maha-journalista tsy anjarany mpanao gazety zany fa rehefa natao ny fanadihadiana de be ny zavatra tsy mikolla ao anatin'le misy nefa ny victime collatéral atao anatin'izay de mety itenareo ary ahoana ny enregistrement marque tao a araky ny teneniko foana hoe ny zavatra lazaina ny back office ny any ambadika zany satria fond de dossier sy ny front office miresaka aminareo dia raha tsy tonga ny fotoana isin'ny hoe io fa voasambotra Andriamatoa marika mandeha ny ankety rehefa tsy mivoaka ny marina de isika no moka ny marina eto. Fa mipetraka amin'ny fanontaniana iny le défi natao tamin'le premier ministre hoe tarare sambory ary marika de ataovy ny ouverture d'enquête hoe fa inona natonga ny marika nanao an'iny enregistrement iny satria rehefa nadiadiana ho anay investigateur ny sary indrindra fa le mivoaka farany iny de fa sorta Andriamatoa marika ary efa tsy nisy kiraro tsony teny amin'ny tongony de efa milalao tongotra izy sisa ary fantatra fa tao anatina pièce contigu avec lumière tamisée dikan'izany chambre à coucher io mety any amin'ny hôtel io mety any an-tranony io fa raha olona tsy intime milazaina manko hoe le Sri Lankais ny enregistré azy ka raha olona Sri Lankais zany tsy raisinao amin'ny chambre fatoriana tompoko na any amin'ny hôtel ary d'autant plus ao an-damosinao zay hita raha jereo averiny jereny ny sary iny fa eo ambony fandriana tompoko.
Fa tsy izay le sujet, fa ny tiako démontrena aminareo dia hoe misy ary tena misy io opération anaty dénigrement io en vue any hoe les gardes rapprochés, c'est-à-dire le olona akaiky nga androrajelona dia tsy maintsy potehana dia isolé nga rajelona dia tonga amin'ny fotoana hoe tafandralà amizay ianao rehefa isolé taka manala nify zany dégagena aloha manodidina raha ohatra lalipaka loatra le fakany sotomina amizay dia vita avy eo. Zay ty zavatra ty. Mais encore ozy izy nareo, eh ben, on y va. Dénigrement gratuit ou saloperie en règle. Anatina période na remaniement-tsika amin'izao fotoana izao. Tena vraiment hoe samy matsapa zany hoe ho avy remaniement dia tonga amizay miakamely. Ity zavatra ity dia hoe ny antsoiko hoe saloperie en règle dia salopeko rangahy io. Je vais saloper les dés. Et on va voir ce qui va se passer. Tao hein. Teny a. Mialatsiny monsieur le Premier ministre fa mifandray tanana antsika teo fa nefa na izany zany tsy maintsy averina kely ihany le passé. Voapetaka le ministre ny justice satria soi-disant voatonona tany ambadibadika tany hoe mety inga imbiky hery laza no futur Premier ministre. Dia petahana en règle izy. En règle ve zay satria je ne pense pas. Satria ça a été quand même un complot. Vous étiez 5 ou 6 sur l'affaire. Et c'est pas seulement Imbik et Erlaz que j'appelle l'Imbik Get. Il y a aussi le plan Tinuka Roberto. Et c'est là où je vais en venir. Il y a aussi le cas Tinuka Roberto qui est aussi pressenti pour les mines. Et ça touche de près vos intérêts, monsieur le Premier ministre, parce que si on fait un petit raccourci, en guillemets, Marc excelle et agit dans le domaine minier, dans le secteur minier. Donc c'est impossible, il marque, non domine tout ce qui est extraction et exploitation minière en Irak. Et au pays latana Towoli, ces gens-là, ils mangent. Oui, mine au pays latana, ni mera, ni gouverneur, à ta femme maison automobile de Fovo, ni Ulan, nous m'ont fait message de Tarena, mère comme Nassar, automobile, Michel Lamtoun dans un, tout était sous des mera, c'est le gouverneur, mère comme chaîne, Annie, ça va vite en zone. Donc, vu que number one nam des secteurs zay en ilakaka itirana amanty impossible an tsy afatara amin'ny ga premier ministre azy amin'ny ministre ny minazy fa mbola tsy zay ihany koa le sujet on va dire fa nisy ndray koa olona anankiray sady ministre ny transport izy taloha no ministre ny tourisme. Et bien pour lui c'est une occasion, il s'est dit c'est une occasion pour moi de te baiser, mec. Je suis désolé du terme. C'est une occasion, malgré que tu es un confrère, que tu sois un collègue. Tu as pris ma place, tu as pris mon poste. C'est une occasion de te supplanter. Parce que c'est peut-être aussi une occasion pour moi de regagner mon département, mon ministère, qui est le ministère des Transports. Mais je suis désolé, monsieur le ministre, André Mandante. Je suis désolé. On ne travaille pas de la sorte. On ne travaille pas de cette façon.
Araky ny teneniko foana hoe ny sofina, ny rindrina neka misy sofina ho an'ireny olona mitetika manao ratsy reny. Ny olona rehetra tsy voatery hoe partager na hoe mipartager amin'ny zavatra eritreretinao amin'ny fanaovan-dratsy. Araky ny teneniko hoe rehefa manao zavatra juste ianao, vrai, réel, honnête, d'habitude ny chance tourner en faveur anao. Aza adino zay, manaova ny marina foana, ne vous versez pas dans les diatribes, dans les mensonges. Alors zava, misy zany le opération de dénigrement gratuit, petahana gratuit le banky, de mena ny saloperie en règle satria raha maty amatesa raha avoka. De lasa mandeha makany amin'ny opinion publique amin'ny saloperie izy hoe tsy nisy an'izany, mifampidinihana an'izany tao anaty gouvernement. C'est une cause intérêt. Nous n'avons jamais songé à interdire les valises à roulettes, les ordinateurs portables, les tablettes ou encore les appareils électroniques. Dixit Joël Randriamandrantou. Randriamandrantou, ministre du Tourisme. Tao hein? Tokony ho tonga saina Andriamatoa Andry Rajoelina fa misy zavatra tsy mazava amin'ilay firenena. Jereo tsara anie, jereo tsara, misy ministre avy ery avy ao Antananarivo tena hoe masamy défi an'ilay filoham-pirenena ary efa mandatsaka taimbava mihitsy. Misy ministre Gautier, zay zavatra tsy nataony akory de tonga de misy ministre Borizany nalatsiny amin'ilay fitenenana, tena ambany be le izy kanefa zay ny face cachée an'ity zavatra ity. Tonga de misy ministre Borizany mamango mare an'ity ministre anankiray avy any amin'ny faritra. Manisy ny solidarité gouvernementale ve tao anatin'izany atao hoe iniky herilahy zany. Misy solidarité gouvernementale ve hitanareo amin'ity Tinoka Roberto ty? Fa tonga de misy ministre anankiray avy any avy ao Antananarivo. Tsy fantatra hoe ahoana na ahoana na ahoana. Sady izao ohatrany hoe intérêt lasa ny lahy ministerako. Tsy hainy lahy akory le izy, entre autres zany ohatra. Fa ty misy ministre anankiray nihajo Andriananarivelo, masamy défi an'ilay filoham-pirenena. Misy miteny ve? Misy vava miteny ve le ministra ao Antananarivo? Nefa ministra Borizany no majorité reo hoe tena mba tsy lasa kosa zany fa efa mihoatra mety zany vavan'ity banky ity zany. Fa ils brillent dans leur silence complice. Voilà pourquoi je n'arrête pas de dire qu'il y a des germes de déstabilisation quelque part en provoquant les côtiers, sachant que les côtiers sont foncièrement accusés d'avoir mis Andry Rajoelina là où il est actuellement. C'est les phrases négatives. Fa ny tena marina de hoe ny côtiers ils ont voté majoritairement pour Andry Rajoelina. Donc pour casser Andry Rajoelina de tsy maintsy pitehan'ireto côtiers reto, poussena indirectement Andry Rajoelina écartehan'ireo bandereo. Kanefa rehefa jerena reo ny garde rapproché.
vicieux be, machiavélique be ilay izy averiko aminareo. Iny cause-ny nihajo Andriananarivelo iny ve? Déjà le Premier ministre, est-ce qu'il a de l'honnêteté au niveau du conseil de gouvernement? Tsy mety resy reny eto amin'ny laharena. I Aristide raha manandray be ary. C'est simple, journaliste, rompu amin'izany atao hoe monde politique. De mahatsapa tsara hoe tsy eny amasom-bahoaka ny sasana ny lamba maloto. Jereo tsara ny titre amin'ny midi fako moaly le ministre du tourisme. Dezingue Roberto Tinuca. Le titre amin'ny Express, le ministre du tourisme. Dément. Fako moaly zany 7 mars zany. Tonga de zany taona mivoaka amin'ilay gazety. Izy anefa ny tompon'ireo gazety ireo. Zanak'Antananarivo. BG. Ary voarakotra tsara mihitsy amin'ny fantsy le zanaky ny faritra. Sao de mba tsy rariny kosa azy reto. Nangina. Zay mahatonga anahy miteny hoe amaly kosa rangahy. Tsy le eritreretinareo mihitsy, je ne perds pas mon temps pour des abrutis oa. Izy rehefa abruti, kinona no andaninao andro eo. Fiteny kosa amin'izay satria feno ny dossier ao am-pelantanako. Ary saotran'ilay olona nandefa azy taty satria tena ny ilaiko ty satria rehefa ny tena hoe tsy mino aho. Fa io ministera ray io de capable hanao an'izany zavatra zany. Satria raha izany ny décision araky ny teneninay sy mitovy hevitra tamiko moa Andriamatoa Serrazafy-Mahovy. De raha izay ara izy de roay ara le ministre ny transport. Satria naka initiative seul le zany. De Ngiarandriamandranto zany no tsy haiko na mitapininona ny sofiny na mitapininona ny masony fa tsy naheno an'io zavatra io tao anatina conseil de gouvernement na conseil des ministres. Eh ben là, soit vous allez tout entendre. Ary misaotra amin'ny Patrick Raharomanana, fantatrareo koa fa tsy mifankahazo zay. Kanefa ny izy efa namoaka, on ne peut pas avoir l'exclusivité d'une bombe pareille. Satria ny olona koa manana ny réseau-any, peut-être samy lanceur d'alerte mitovy na menay amin'rahalahy ny source, fa toujours est-il, là aujourd'hui je vous dis, le ministre du tourisme n'est qu'un petit menteur, n'est qu'un apprenti menteur dans le monde politique. On peut dire aussi c'est un grand menteur, un gros menteur. Il est en train de saloper le gouvernement parce qu'il sent peut-être qu'il ne sera pas reconduit. De potehan le olona amin'ny réputation, ary zay no mahatonga anahy miteny amin'ny président Andry Rajoelina hoe mba tsy azahoany le olonao satria ninona tenenina Ngia Tinuca de tena anisan'ny olona proche any Andry Rajoelina. Impossible Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy mieritreritra hoe apetraka ao amin'inona Roberto Tinuca. Ny conséquence zany tsy problemako satria za sady tsy maparany tsy IRD no tsy tompona ndraiky tao anatin'ny fanjakana. Fa rehefa constatenao le zavatra de misy dénigrement gratuit mba tsy azahoany le bandy an'le département satria misy premier ministre intéressé amin'io, amin'le mine, de misy an'le ministre intéressé amin'le transport. Donc doublement attaqué, doublement dénigré, doublement salopé zany le olona. De andrano moa zany de efa mivoaka sady hoe nisy ministre tsy natsono atao tsony. Nisy ministre zany efa karazany hoe voaroka ohatran'izany. De tsy maintsy manadiady ianao mba hahafahanao mahazo ny renseignement mitombiny. De hoe le conditionnel est de rigueur. Afaka manao démenti ny présidence aveo raha ohatra ka. Fa ny zavatra nitranga dia mbola nitohy en mode restreint zay mendraikitra momba ny dégâts cycloniques ny resaka tao satria en vue ana redressement
tamin'ny zavatra rehetra potiky ny dégâts cycloniques. Zay zany no nitohizan'ny fivoriana tao. Ny ambiny tsy fantatro marina ve zany sa tsy marina, je mets le conditionnel de rigueur ao anatin'izay zavatra io. Fa de là à dire hoe le ministre nasenana an'le rehetra ny ankabeazany de za aloha tsy be deaibe fa nisy antony natoy tsy présent araky ny teneniko teo Andriamatoa Roberto fa semble-t-il il n'était pas du tout en forme. Petraka kosa nareo amin'ny plasiny. Zavatra nirahana ny dinihana teo ary alefako eo izy ho hainonareo. De tapitapika eo misy bandy avy any miteny mody manao solomaso qui donne l'air sérieux avec son français un peu bancal qui dit on n'a jamais parlé de ça. Nous n'avons jamais songé à interdire les valises à roulettes. Et de qui se moque-t-on? Le 25 février, tao ministère amin'ny Affaires étrangères, izy présidé fivoriana niaraka tamin'ny 25 février, tsika 9 mars zao, tamin'ny 7 mars no nivoaka ity gazety ity niteny izy hoe on n'a jamais songé ozy. Tsy nieritreritra mihitsy zay interdire amin'ny valise à roulettes. Et Dieu a fait, le hasard a fait que ni le ministre des Affaires étrangères qui était à l'extérieur, ni le ministre des Transports qui était en province à Tuliar, n'était une force en Tuliar, n'était présent. Seul le ministre du Tourisme était présent. Et c'est lui qui a présidé les réunions, parce que c'est toute une série de réunions menée dans une compagnie aérienne, tant douane, tant sous le tenant transport, tant sous le tenant trésor, tant sous le tenant la compagnie mity, isakin'ny inona izy teo, isakin'ny compagnie aérienne tonga. Inoy tsara amin'ny teny frantsay aloha nalefako ny zavatra tenenin'ny ministra, eo nareo mahatsapa hoe araka ile fiteny hoe BDM, bordel de merde. Désolé de l'expression. Tena fita. Ankeo moa zany de nisy mpanao gazety, tonga de miazakazaka de misy mpanao gazety hafa koa tonga de de gaga ny tena hoe tena angamba ny zalahy manana dossier tena hoe fa en fait le izy pitehan-dralahy le olona tsy lazaina tsy moa am'izany hoe zao enoy. On a donc des mesures économiques qu'on va mettre en place et après des mesures sanitaires. Alors, on va commencer par les mesures économiques. C'est quoi les mesures économiques? Comme vous le savez bien, d'ailleurs, c'est pour faire je ne sais pas quoi, il y avait de l'or qui a été retrouvé en Afrique du Sud et qui sortait de la cascade. Et aujourd'hui, on veut arrêter vraiment tous ces trafics-là. Pas seulement l'or, tout pour l'uniser, on veut arrêter. C'est pour ça qu'on veut mettre en place vraiment des mesures économiques pour éviter la continuité de ces trafics-là. Quelles sont les mesures? Les mesures, déjà, comme je dis, première mesure, c'est déjà que on va renforcer le contrôle ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant même de rentrer dans l'avion, donc on va passer par la passerelle de l'aéroport, les douanes sont encore là pour ça, c'est la première mesure. Donc on va... Zao mangobona be le izy fa ho avoakako public eo le izy rehefa avy eo publieko amin'ny compte fa na izy anaty zany ny zavatra tokony remarquenareo amin'ny propos an'le ministre de tsy misy hoe nous projetons na hoe nous pensons tonga de on va. Inao fa matoa ministra zany mahay tsara ny teny tokony tenenina ary raha ny fahafantarana azy mahay tsara ity Randriamandrato ity, Joël Randriamandrato ity
Ka dia hainoantsika tsara ilay izy tompoko. Mettre en place. Deuxième mesure, nous allons dans un premier temps interdire les bagages à main à roulettes. Donc, on met des sacs à dos. Hainao tsara. Deuxième mesure, nous allons interdire les bagages à main à roulettes. Mystère. Boule de gomme. Karabaina ianao monsieur Stéphane Marchand. Olobe zany. Anisan'ny malagasy manam-pahaizana zany. Voninahitra ho aho no ahitanao mihaino eto tompoko. Karabaina tompoko. Nous allons interdire hozy les dalles. Ah, veriko kely ho henontsika menakava. Le 25 février. Misy vavolombelona maromaro ty. Non. À roulettes, donc on met des sacs à dos, etc. Mais pas à roulettes. Dans un premier temps, interdire les bagages à main à roulettes. Donc on va mettre en place. Deuxième mesure, nous allons dans un premier temps interdire les bagages à main à roulettes. Donc première mesure, donc on va mettre en place. Deuxième mesure, nous allons dans un premier temps interdire les bagages à main à roulettes. Nous projetons, enfin, nous allons interdire dans un premier temps. Voilà pourquoi je conclue. Il y a un acharnement vraiment de manière diabolique, machiavélique, manjou am d'être le ouais, oula qu'il les flou, cava l'infarct. That's quelle et nous n'ayons les amtengas, rambolat, autant tout chapton les attends colou. C'est un enregistrement. Ouvrir. Atelier non voc. Là, j'ai écouté le morceau et j'ai tout. J'aurais roulé. Disparaître ali, j'ai tornato les Liana, hein? Di ino tsara, za aloha miala tsiny fa sady tsy eo izy izy ministry ny fitaterana fa any amin'ny faritra no sady tsy eo koa ny ministry ny raharaham-bahiny fa any ivelany. Enoy a. Donc, avec une ministère nous mandater nous a nous développer vraiment là il y a des techniques qui nous campagne aérienne avec des décisions là au cas où je crois les décisions voca jamais nous fabriquer une compagnie aérienne nefa de milaza zao le dala pour démentir pour désinguer aux izy midi Madagascar. Grave, le ministre du Tourisme désingue le ministre des Transports. Et ça met en sarnisme. Et tu m'as mis à la cour, le coupé, so de banisni enregistré, en zavadana tam 25. Autant des zavadana tam lade, alla de fan aptandre, ore ulle misulane, gada fona, non ne dalan nullo joe. Et tu m'as dit,
tena sao dia nisy nienregistré ary izy fa za ty toatra miseho verset any amin'ny mensonge dia io fa tratran'ny olona tratra. Hoan'ny compagnie rehetra manomboka amin'ny 5 mars. Nefa ao anatin'izay zay décision manomboka ny 5 mars ozy izy nouverture. zay zany hoe namaky tsara tsika ny conseil dia misy hoe sous condition. Et io condition io zany no voalazany tsara hoe conseil avy amin'ny conseil ozy izy dia misy hoe sous condition dia noho misy hoe condition amin'ny tena hoe protocole sanitaire dia eto zay efa appliquetsika amin'izao fa misy indray condition plutôt économique no atao anatin'izy ny tsotra be mihitsy androany zany hita fa hatram'izay fandroanany dia tena hoe paranana ny sposina économique ôrdôro mivoaka ny trafika mahazarazany hoe mitatsika mipotsy hoe dia nazava be ny tenenina hoe il faut arrêter ce trafic misy par tous les moyens. Zay zany aloha azo aina zany zay miady amin'ity resaka volamena ity zany aloha hatreto hoe hoy ny filoham-pirenena il faut arrêter ce trafic. Fa là où le bas blesse manomboka eo ny lainga. Lainga zay tonga atao amin'ilay tenenako azy hoe manipulation diabolique, déstabilisation diabolique, salopénerie ary dénigrenerie de manière gratuite fotsiny zao le ministre ny transport satria manana mission le bandit hoe miala amin'ny transporteur laranga dia raha koa tsy mahazo minina ary zany hoe à 2 étages zany sur les 2 tableaux zany misy miganie nipetahana ny imazon'le ministre kely Besandro Belo zany toto e misy mamela zany atao amin'ny transport hoe izy miala bandit fa tsy mahavoa koa ry amin'inona koa zany efa misy mamely koa doublement gagnant zany ny tompona andraikitra amin'io dénigrement io dia tokony ho fantatritsika hoe si le crime est fait à qui va-t-il profiter? C'est pas compliqué. Celui qui a mis le couteau, c'est le ministre du Tourisme. Et c'est flagrant, parce que vous allez tout entendre. Zany anisany aparan'ny hoe crise sanitaire tena mretabena mihitsy amin'nyprefecture ty karazany hoe mitatsika mipotsy hoe dia nazava be ny tenenina hoe il faut arrêter ce trafic. Misy par tous les moyens. Ary zany anisany aparan'ny hoe crise sanitaire tena mretabena mihitsy amin'nyprefecture ty frontière ty koa satria tena mivoaka tena Tiago Diarina Madagascar dia misy café dia ao anatiny tsy vitana vola izy fa raha dia tsy miverina amintsika. Zay zany ny problème voalohany koa ao anatin'izy dia teo zany mandeha le débat hoe teo zany nandeha le débat hoe nisy any zany le dinika dia za le filoham-pirenena zany ny tena hoe il faut arrêter ce trafic par tous les moyens. Trafic illicite. Dia teo zany nandeha le débat tsy za miteny an'izany eo dia teo zany nandeha le débat ozy averitsika. Eo anatiny tsy vitana vola izy fa raha dia tsy miverina amintsika. Zay zany ny problème voalohany koa ao anatin'izy dia teo zany mandeha le débat hoe manintona no misy fiaraha-miasa entre ny compagnie sy ny pays. Zay Madagasikara dia hoe amety amintsika fetoe la construction mazava be mihitsy zany zay kosinyamina hoe zao indray ny règle du jeu rehefa mitondra passager na mitondra passager avec Madagasikara. Zay zany hoe izany. Dia teo moa satria ity hoe efa miaraka resaka fitarana satria efa partagena taminy zany izy efa jery izy. Izy zany voatery hoe renforcement des politiques. Renforcement des politiques zany zany hoe mitoanina zany avant même de franchir l'avion. C'est-à-dire que passerelle
dia misy contrôle pakazana satria rehefa diniana ny pakazana ihany mandeha entana fa tsy misy mihitsy mametaka ny tena zavatra zany any anaty soty. Sauf zay misy avion misy coffre-fort dia manaiky ny compagnie hoe ao anatiny donc condition faharoa voalohany zany hoe misy sécurité avao anatiny misy contrôle alohany dia passager anaty avion. Ny faharoa tsy misy tsony avion afaka mampiasa coffre-fort aty. Raha manana ny avion dia tsy ilena interdiction mampiasa azy. Dia ny farany zany satria araka ny tenintsika hoe bakazamay no tena andanan'izy. Dia eo zany jerena fo possibilité hoe ny efitra tao zany voaka hoe alors tout ce qui est bakazamay aouet mampiasa azy. Dia ny farany zany satria araka ny tenintsika hoe bakazamay no tena andanan'izy. Dia eo zany jerena fo possibilité hoe ny efitra tao zany voaka hoe alors tout ce qui est bakazamay aouet. Hitanao zay alozy izy ny bagazama arolety dia tsy entina aloha. Tena nisy zany ny filoham-pirenena dia niteny hoe il faut arrêter. Dia ny tao nidinidinika ozy dia reto aby ny mesure. Fa inona loatra nanosika ny 10 minitra ity andainga satria izy ao anatin'le dispositif an'le dénigrement gratuit, saloperie en règle qui donne un résultat à terme d'une déstabilisation. Voilà. C'est à vous de conclure après. Non seulement izany malahelo ny tongolon'ny Egypte, hoe fahoana fotsin'izao ny lasan'le bandy ity, ny département, tananina département fort taloha, transport sy tourisme. Zay ny mahatonga an'ireto olon'ny RD, ny olona mapara tezitra e. Any io zavatra io. Ary zay no mahatonga an'le zavatra miseho hoe miady ao an-tapo. Misy combat ao. Ny totohondry sisa tsy vokona fa rehefa raikitra ny totohondry ka mandray andro any zay nareo vao ahihany hoe nisy mifampitifitra hony na nisy totohondry tao anatina conseil de gouvernement. Ouais. Mamerina ihany mihetsiketsehana opposition faza matory. Misy zavatra mitranga tsy arakareo akory le izy. Ny fitondrana mifampidinioa. I nommé ministre Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny premier ministre. Monsieur le Président, nommez les hommes qui vous sont proches depuis. Aiza ave dia manjary razafiny izy teo ministre ny polisy taloha izy iny député avy any inona moa izy iny azafady tokony le niteny hoe tsy mety téléphérique io. Tsy voatery reniny ny zavatra teneniny e. Te hiona aminao izy Andriamatoa filohany hazava aminao hoe misy zavatra tsy milamy maty. Dénigrement gratuit, saloperie en règle. Est-ce vraiment en règle? Je suis désolé de constater que non, c'est pas en règle. Quand il s'agit de mentir en public comme ça, pour salir son confrère, oui, Brunel, son collègue, saloperie en règle intsony zany, tsy dénigrement intsony zany. Ahoana mihitsy zavatra nisy ianao zao mi-reconnaître le 25 février ary ianao manazava an'io. Ny ianao rehefa milaza mihitsy hoe tsy nous pensons na nous projetons fa on va ozy ianao. C'est-à-dire rehefa presque décidé.
anao veloma koa satria ohatra mba hijery baolina ihany koa a. Iarak'isika. Raha tsy misy ny sampona mety araka ety any tsika rapitso ariva non lakamisy moa rapitso zoma ariva ndao ary toboko. Fa dia la prochaine miaraky ny tenin'ny damo zay mandram-peona Daoly a sambota in'Andriamanitra zay ny masaka andrano
Ary nandrahoana tsy nampozina ilay izy fa dia mino fa vokonareo satria misy fotoana ny zava-drehetra tsy maintsy manangonangona vaovao ohatran'ireny ary miaraka amin'ny profo vao miteniteny fa manjary zava-tokony manahirana ary takan'ireny ny fomba fiasantsika tokoa mandrapeona mamitina ramanana raha itsiory salama tonton Fleury bon bisou be angambany ndao ara veloma tokoa bisou be daholo nareo tiako amin'ny ankitony ozy Rivera teo tiako daholo nareo fa mety tsy nisy akory zao émission zao raha tsy teo nareo misaotra tokoa ça va alina daholo mandra-peona samby tarihin'Andriamanitra aza misalasala mampita ny vaovao eny fa na dia vaovao tsisy moro-tongony ary fanjarako mitady azy rehefa avy eo betsaka ny réseau lanceur d'alerte antsika ny Madagasikara ary tsy loazany hoe tsy loazany fa anisan'ny tsara sy fiable ny réseau antsika raha zay no tenenina ndao ary mandra-peona daholo tompoko veloma tompoko